Miranda andavadozoka na sandanaina nosoratany Rakotoary Malalina Tokimamy Aina na Natiorako FT. Ovelominy Zaloy Ony Ajanirina Anjariliva miaraka amin'ny Arliva ny Rina Rochelle ary Tahina Nantenaina. Tovorazana mamonjy na reveo Anjariliva ny nanantotosa. Ambahina ary zany mahatonga n'ity toeran'ity ho feno krihatra sy tsy be mpandeha ohatr'izao. Nangala ty fotsiny anakety io fa raha zao angamba mifantatry dada sy neny dia asa fotsiny ny anaovany ahy. Efa mahiperana afarany mafy mihitsy manko ny tsy anita doaka ety rehefa irahana akakitay ohatr'izao. Za nefa mba tia halala sy tia hahita ny zava-misy marina sy momba n'ity toeran'ity mihitsy. Ny tsy azoko koa dia hoe fa inona ny anton'ilay fandrarana ataony hafa dia tsy mahazo fanazavana mazava mahakasika an'izany mihitsy aho rehefa mba manontany. Fa ty kosa aloha dia be kitay sady efa maina be ny ankamaroany. Aleo ny kitay entina modina atao betsaka dia ho faly dada sy neny amin'izay. Ary tomboka eto aho dia mbola aharitra sy haritra noho izay iraka ho tsy maintsy efaiko ety. Ohatry ny hoe maheno feon'ny olona migonongonona vava kosa zany. Za ve sofiko ny efa adalainy reto krihatra andehanako reto e. Rihatra andehanako reto e. Iza koa ny andeha ety amin'izao andro atoandro be izao nefa e. Fa mba saratsy marina ngeza aty e. Tovavy kely tsy havita inona akory dia saratsy mandeha amin'izao toerana izao. Aleo angonina amin'izay ny ratsaky efa azo dia vehesana dia hidina amin'izay hamonjy fidiana sa ho tratra riva be eo vao ho tonga any an-trano ka ho bedy eo. Neny Andriamanitro, izy zany dia aiza? Fa inona ary ty taitaitra ty e? Fa manao inona rery aty ambony tendrombohitra ty akindry? Neny biby lava be. Biby lava nefa tao miteny zany. Neny matahotra. Fa inona nefa no atahorandry eo zao ka? Zanga zao maninona andry? Tena nodidiny moramora ny toerana misy marina. Losa fa tena tsy misy fomba ahafahana mitsoka intsony. Dada sy neny mifona fahaizany ka izao no antony nandraranareo atsy andeha aty. Misy an'izao biby koa hafana be izao aty. Mirana, zany eo atsy aninona andry e? Inona ary ty sary tahotra ty? Fa iza nefa izany fiaoriako izany e? Aiza koa nisy biby lava iteny? Mbola tsy nahita ohatry ty marina mafy. Naza mitomany ohatry ny moky fa lasa malahelo koa nge za e. Hitomany mafy ohatrandry koa za zao fa tsy hitako hoe amin'ny fomba ahoana ny anehoako ny fihetseham-poko. Aza finoana ho anina re atoboko fa mba hody any amin'ny dada sy neny. Ao fa tsy andalodalo ety tsony tena marina e. Fa iza moa no niteny andry hoe inana andry ka? Sady azo manao fiteny mitondra lahelo ohatran'izao afa manjary mahasorena satria tsy mba afaka maneho fihetseham-po tahaka anareo. Fa biby ahoana ary ty goavana dia goavana ity nefa dia malemy fanahamiko. Za mihevitra fa biby masika sy avy dia andrapaka izy nefa mifanohatra an'izany iray ny tsapako. Mihodidina izy saingy maresaka amiko ohatr'ireny hoe olo ireny. Matahotra mafy any nefa tsy hitako izay fomba ialana eto. Andeha ke za Mirana. Andeha fa nafatra kely andry fotsiny dia n'izao dia efa mila mizatra andry fa anjohy andry eny foana. Ezaka hitady andry matetika ary tsy hamela andry ho irery izany mihitsy. Teneny ireo mifofony haiko fa mbola hitady ny sandany miainina latsakareo hono hoe tsy manatsiny. Zay fa velomindry.
Nopirahany moramora ny fihodinany marina dia lasa mikorisa mora manatona n'ilay tefana misy rihan-drano be midina any ambany any izy. Loza fa tena latsaka izy. Neny! Ortovavy a! Fa misy inona? Dia manao inona ty koa ianao? Dia izandray kory ty rangalava volombava be hitako ty tena tahak'izay foana tsy nandehandeha taty ka. Fa maninona rery aty ho ahy ianao? Fona tompoko. Ao fa ody ahy dia tsy hivezivezy aty intsony mandrakizay. Tsy azoko. Tena leo mandositra loka. Fa inona mampandositra anao eo e? Tena lasa izy marina. Matahotra ny voloko lavy ty ngamba. Efa taona maro tokoa moa zay no sy tahako sy nonenako tety amin'ity toerany tiako. Manotra indray no ny lasa olon-dity ny tena fa dia mivelona amin'ny aza sy kotonotono. Ny vady aman-janaka menatra ny fiarahamonina onka dia nandositra nitavako tanteraka. Teo amin'ny roa taona teo zareo no nahavatra nitsidika tety sy nitondra sakafo fa tao aorian'izay dia tsy haiko anefa fa mbola misy zavatra tsy mahatafandry mandry ahy ka mbola heretako ety mandrak'androany. Ary ilay tovavy teo, izy iny dia ho aiza? Feheza kitay. Azy ngambo zany ty kitay efa voafehifehy kely ty dia inona zany anefa dia nampika azy iny roa teo raha hoe naka kitay fotsiny diany tetika. Tena misy zavatra miafina tsy maintsy mbola idivana sy karona eto amin'ity toeran'ity pastera vonjy fa sikino no finoana sy ny heritsaina. Fihinana taraky be andritana mpakana kitay tana ry Mirana. Eno a? Andro efa mifiry vao niditra ny trano. Ny fitaitainanay teto ry Mirana efa ohatran'inona? Tsy sapanao mihitsy angamba zany. Dre, aray izay kitay nentinao? Aitoko. Tena tsy tsaroako tsony hoe naka kitay moa za fa taraiky ny atampon'ilay tendrombohitra ilay kitay be dia be efa azoko teo. Maty amarina fa ataony dada sy neny maivoka eto androany. Manontany anao ange zay ry Mirana e. Ary andrikako io. Fa naninona koa zao tony? Fa nisy inona ry Mirana? Naninona tony tananao maradratra sy mivandimbanitra be tony? Lazaiko amin'ny dada sy neny ary ve zavatra hitako tany. Ambarako andro sareo koa ve fa nandeha tany amin'ilay toerana efa nandrarana amafy Sosanatry vao maika atezitra azy ireo zany ka aleo ihany amin'izao ny fomba hitondrana fanazavana amin'ity tsy nitondra kitainody ity zao ny raharaha. Dada sy neny tena loza nge. Loza inona ry Mirana? La zao rehefa aza mampitaitaina ohatran'io ianao Eno Ina nahazo anao tany mpakana kitay tany? Ka nenjey any alika anankiroa be zay nge ho za dia voatery nazerako le kitay dia nandositra voakika an'le kitay nazerako na kikakika ny sandroko sy ny tanako ohatran'io. Fa alika an'io zany nanenjika anao dia taizy. Dia tamin'ny fomba ao anao koa moa zany tsy nahatratraran'le alika anao? Tsy fantatra aloha le alika hoe aniza fa dia nandositra fotsiny ahy Rehefa tena nandositra dia aikaitsy zany nenjehany fa nisy alika anankiray hitandry zareo dia izay no norambatany. Ay ve zany ka nandosindosompoana tamin'ny fahavalo tsy andria akory tia indri marina moa. Nenao koa efa izany nahazo an'le zaza dia mbola himezana ihany. Ihany ho ary dada. Azafady retsy fa tsy lindrina ratra nge kory ny mampime ahy fa le hoe ay tsy indria akory nenjehan'le alika Dia aiza moa zany zao le kitay? Ka natotako angeo ala izy dia latsaka tao anatin'ilay tatatra misy rano mikoriana be iny dia lasa an'ilay kitay efa mba azoko. Dia efa tsy anjara aloha zany zaiko.
raha pitso indray ray tsy maka so fa mbola ampy andrahoana sakafo an'io ny kitay ao de mandala aloha me sakafo ny omby de idio fa efa tena riva nge ny andro le omby vavy be ronono sisa tsy nomeko fa ny rola omby miasa efa nomeko teo. Aleo ataoko vetivety zany fa makandry aina ary mirana. Enao azy efa reraka kely io ve de mbola andeha ndray mbola akaty sy roa fangany vorona efa tafiditra efa milamina re zany ay zay fa andeha me vilona omby sy anidy omby aloha. Marary ry ny haiko raha vao misy zavatra mahazo anjanako satria efa tena mafy taminay vao nahazo azy fa diretiretiny kiako koa hoe tsy maty akory mirandakambana tamin'ny mirana fa mbola velona sy mirehare ihany. Ndraindray koa de efa tena mahita zavatra lazaina mihitsy ry kiakika, zavatra tsy possible mihitsy tsinona ny zavatra nambara. Ohatrany tsy afaka ato anaty masoko ady foana le biby lava be hitako teo. Ohatr'ireny hoe nanofireny kanefa de zava-nisy sy ny ainako mivantana le izy. Reny ngamba le antsoina hoe fanaharatsy-pakafanahy. Nefa toa malefaka sy tsy manao eritreritra akory. Ary le hafany teneno ndreo ny fofony haiko fa mbola hitako ny sandan'ny haiko nalatsany aho. Tsy azoko le tiany ambara. Se biby lava miteny rehetra avy fe de andeha andrerahako saina eto hoe aleo tonga de eritreretina hoe nofo reny ny ainandreny fa tena tsy de eritreritra izay seho akory aho. Yavotra misy manakotrokotroka be nge izany varavarana izany. Yavotra hoa mifoazy ianao Reko zany fa mangina aloha ianao izany raha hiaro ny tonga anakorotana ny fiatanana kely efa mba nanananay tato ato. Ohatra miteraka problème mandreraka betsy. Reny kely vavalahy. Yavotra fa misy inona ny tomaty tampoka teo nge nijirotra tao trano feo angiaky le niteny teo. Tena izy ndray ngamba ny tonga amintsika miaraka amin'izany tafiotra be zany. Tena misafotifody sady tsy fakahitana nge ato trano fa inona nefa ny teny nataonao teo nao teo Asa fa de voafelaka aloha za zao ny fantatro le antsa. Ny fisainana efa mikotrokotroka FP tsy antsirana ny fahatezerako teny daholo za zao ny teny de ny anjaranareo manatanteraka. Fa ina ary zao zavatra reko anaty efitrano dada sy neny ao zany sady sanatry ve ka mifamaly zareo to mbola tsy hitako hoe oviny dada sy neny mba ny famaly be na ny ady zany ka andeha hitsangana teto aho hoe de hoe enoko zao resabe ao zao ohatray fa miaonalo ndre fa tsy afaka mitenina misoka-bava akory mandidy andria tena le biby lava ko afambe hitako tena tendrombohitra ty marina mafy fa ona koa raha nidirany ty ato an-trano amin'ity andro aly ty matahotra mafy any nefa tena tsy afaka migikana mamoaka feotsony misy hery manosika ny vavako hitika tsy afako miteny. Miala tsiny akia tsy maintsy manao an'izao mba hanavotako ny endrisy mety ho lasa sorona noho ny fahakelezan-tsain'ny sasany. Tena tsy azoko mihitsy zavatra lasain'ity biby lava miteny ity ka so de mbola matory kosa ary aty ao anaty nofo zao zavatra hitako sy iainako zao tsika tsy manofo ndry tena iainandry daholo zao ary mbola betsaka noho izao aza ny fiainana mbola tsy niainandry nefa de voatery tsy maintsy iainandry. Aza matahotra fa eto iarandry foana mirana fa iaro amin'inona ary izy fa tena tsy azoko mihitsy de ahoana koa nalalan'ny anarako zao azava-mindry foana ny zavatra rehetra ao arina kely ao
fa zao esory ny tahotra ho afa raisotonina manao a eny atovotry ny hoe raha vavinao mihitsy aza raha sitrakao namana ony raha vavy minamana amin'ny biby kosa ka nefa dia akamamy sy otamany eto anilako ndria ho ariana kely aho e fantany ary ve zany ny zavatra ataotsaiko e to avy de mamaly amin'izay zavatra sainiko izy miamafana ihany anefa zany resaka ao anefitra ny dada sy niny azy zany lena te hainao an'izao any nefa tena bahana ny ty biby lava be ty ny lalako tokony andehanako ka aiza rozy ianao no andeha amoronana izaza anankiray efa maty anjary iverina ho velona indray e disy mila vaniny loatra kosa ianao rikaikika iafra ka tsy hitako hoe amin'ny fomba ahoana ny hery antso no avitanan'izany zavatra tadiaviny amintsika zany e dia voatery anaisotra ny zanakareo tokana aloha zany mandra-pahavitanareo ny fipetranapetrako a izy no ataoko takalo ka hitako eo amin'izay hoe aiza le mokondoha ny lary avitra andray kosa rerikaka ao rehefa hiala neniny izay e mba avelao zanakay fa dia aiza ntsony no lehanay raha nydray efa ny sorona taminay dia mbola hoe sorona koa ny dray mba eto anivonay tsy miverina amin'ny fanapahan-kevitro ary kalakely ty a vitao ny sitrapoko dia hiverina aminareo indray ny zanakareo fa raha taray kosa nefa nareo dia manasa tanana andray ny zanako tony aloha ianao ry antsa ahoana moa no ampitony amin'izao ry avitra dia sanatria hoe ho lasa sorona amin'ny zavatra tsisy hidirany le zanaka efa niritsika efa ela rery avitra izay efa mirijarija be eto masitsika eto kosaka tsy anaiky mora foana ny zanako io saka aleko ny aiko no sorona fa ny zanako tsy misy tokony hidirany amin'izao efa lasa le aloko mainty nikako teo tena kaiza miaza hitako marina mafy mirana ny zanako aika mbola ianao sy ny salovanao indray ty manerilao anasy ny heriko ty inona moa ny tsinony dia anomezanao sazy azy e moa misy fatany ve ny tantaran'izay omanony dia ny aino no ataonao sorona ty eto vonina hiaro azy hatramin'ny farany fahataovy izay ataonao fa azovy moa izay ianao no nakana amin'izay sitrapoko andraso azy tena fehezin'ny ty biby ty tanteraka ny vatako marina zany raha misy etsehana tsony tena marikototra tanteraka fa mikasika ny vatako le bibiko avambe mikorondana tanteraka nentana tantrano tena fenosetroka manepotra vavy zany atantrano fa izy a dia aparo amiko farafatezeranao fa tsy hamotsika azo anao zany a kely be didoky ala ratsy ty a mirana mirana fa aizy ndry e andray tena fenosetroka farafa be sy fakahitana atao trano mikorontana trano ray manontolo ohatrandreny hoe misy manakody ireny ny entana rehetra tena tsy hitatra amin'ny varavarany hevitra tokony hidiranao aminy ane ry antsy dia inona no atao ry avitra oay tokalma tampoka teo le zavatra teo eno a fa ahoana ary oay iny mivoaka eo amin'ny varavarakely iny aiza oay fa inona tokoa iny biby sa olona tsy hitako tsara fa mbola manjolovitra be ny eranotrano tsy azoko veroka hoe inona izy teo andao hijery amin'ny mirana aloha fa avelao any zany ka mirana dada sy neny ny zanako andray tsy naninona ianao votry fa maninona koa ty neny mitomany tsy naninona aveo ahy ianao e tsy azoko mihitsy to lasa sasy tsy matahotra azy tsony a
na ry hafanana tao anatiny teo, ohatra reny vorokely tsara fona ao anaty akanjo tsara tefy reny. Le biby lava be tena mahalasa saina ka. Mirana, tsy nanena ve ny zanako e? Inona ny tranga tato? Fa tsy azoko e, fa tokony isy anina mo ato e. Reko fotsiny fa nisy nanakorontana ny entana eran'ny trano fa ny akoatr'izay tsy haiko. Lamina tsara tato. Fa ahoana ary zany? Za zao ny hevitra fa efa nalainy kakakiry ny Mirana. Ay, mbola tia mifanatitra aminay ty ihany. Aleo aloha amin'ny fiainana ny dada sy neny fa sao tsy nisy ka hevitra ohatry ny marary saina raha ilazako ny marina. Inona ary ny tena tanjonikako fa tsy mety mazava amiko mihitsy. Haiko mantsy fa herisetra avy tamin'ny daholo mitondra an'izao korotam-be mameno ny trano zao. Mila mikaroko an'ny marina momba an'izany izay mivady, ary aingana fa tsy angatahana andro tsony ny fikarakarana an'izany. Tsy kely ny saiko mihitsy hoe Mirana zanaka indray ve no lasa sorona amin'ny zavatra tsy fantany akory. Aingana ianao dia alao manitseto e. Tena reraka ary afitra. Mila tsoafy miaina tsony aho hitanao miazakazaka miakatra aty ka. Rezo rehefa kely sisy e. Tandreny fa misy ladingarana manapaka io a. Tandreny so vao finganeo anao. Ehe. Izy mivady marina. Maty mama. Oe, fa izy ty? Fa izy ianao e. Dia inona koa nataonao aty amin'ity toerana ity? Ary sao dia mba hitony kosa aza nanana hery hafahafa ka nanao an'izay tsy nahafaty an'ilay zaza tamin'izany. Nefa tena impossible be rangaha. Sady zatra inona izany? Dia hoy izany nefa ty lehilahy lava volombava be sy mitafy ravikazo ty. Mbola noho ny didoanareo ihany nareo sa hitodika amin'ilay mpahary-tompo famonjena amin'izay e? Impiry moa ano efa nilaza taminareo fa raha izay asambaram-betivety ahazanariana fanazany e? Tsy tapako tsony ny taona maro ny fandimbiny mitolomako ambavaka mba ho an'ny tsisy tsy ny lasa sorona. Ary mandraka kehitriny dia mbola tsy kivy raha manana fanantenana ny aminy. Efa na dia mbola ho mafy aza ny ady hatrehako. Fa lehilahy marary saina ve ty sa ahoany? Na zay lazainy ny vavany aza tsy fantany akory. Le feo ohatran'ny tsy vaovao amiko a. Miendrina nefa ty rakotry ny volo lava sy ireo volombava lava be ka tsy misy hamantarana azy akory. Tao tsapako misy fandraisany amin'ny tantaranay nefa izay zavatra ambarany. Zany ve aloha zao ny mamaky sa fikarom-baholana momba an'izao fahatezerany kaiky aminay izao e. Mitady ny fomba inona izay fa efa nitanterahanay ny paikony. Haiko fa mbola anaty ady lalina nareo sanganian'ireo e. Raha ny herinareo anefa no entinareo hanoerana an'izany dia indrisy fa maharefo loatra. Manafa ho ratsy ny fiafaran'ny fikirizanareo izotra amin'ny lalam-biso a. Fa inona nefa ny tianao atongavany? Dia aza-bahanana koa ny lalana fa velao zay andeha. Maika angeza io e. Ka tsy andany fotoana sy andany rora amin'izay olona tsy misy fotonaotranao zao mihitsy. Azafady ianao andehananay ho a. Za no hitanao amin'ny endriko ivelany ry madamy antsa fa tsisy fotony a. Fa ny fototra hijoroko izay nanamanganako ny nofoko amam-polo taona n'ohatran'izao dia mamelanja ny fiaretako ka tsy hamelan'izany ho foana. Mbola mampitodika amin'ny fo amam-panahinareo mivady a. Diso lalana izorany nareo ary sendra tambitamby misy takalo. Takalo izay mamoetraka nefa dia tsy tsinjonareo fiaviana fa avy dia motika ny asambarana no indraindranareo fatratra ao anatin'ny sekondra fitsomonja. Fa ahoana koa moa izany ny nahalalanao ny anarako e? Aleo mivily aty tsika ry antsa. Mandeha be ny fotoana. So mpandeboreby efa voahiraka nakana ny diantsika tony ka anaritsika ny fotoana tokony andehanana. Mbola hikiry fatratra iandany amin'ny fahosan'ny nofonareo ihany nareo.
tsy afaka hiditra amboletra ao anaty safidinareo akory aho fa zoro ny lalanareo. Ny anareo safidy, fa ilay tsy mba afaka ny safidy kosa iady ho azy hatramin'ny farany aho mba hiverenana ho amin'ny tena fonenany iray. Andao andeha ry avitra ka lehilahy mirediredy. Ka andao ary aleo tiandray ny lalana. Pastera Vonjy. Oay, le menarana goavana efa naseho tamiko fa Ndraso aloha, haiko tsara raha ianao sy ny hery ao anatinao. Mahery fo ianao ka vitsy ny ohatranao. Teny aminao fotsiny aho hoe aza idirana ny raha tokantranonay fa avelao zahay ihany ny andaminazy. Manana zoana sasy izay diso ary manana zo amelan'izay marina amin'ny ankohonana misy ahy. haiko tsara raha ianao sy ny tantaranao ry le menarana ela. Lango, mody teny malefaka efa voalahatra sy tsara petrapetraka no entinao mandresy lahatra ny nofo. Fantatrao tsara mantsy fa isan'ny hery marefo indrindra amin'ireo hery miasa eto amin'ity planeta tany ity ny herin'ny nofo ka dia ararotinao a. Tsy vao zao anie zany fa tany amin'ny fiandohan'ny zanak'olombelona dia efa fantatry. Raha tsy taminao moa nandany ny fotoanako ny arovana ny ainao sy izay ny sangin'ny fahafatesana. Tsy afaka hisangy azy zany ny fahafatesana ry biby mirakitra fitaka. Efa na hisetrasetra azy izy dia iray ihany ny maso mandidiny aiko dia le pahary zao rehetra zao. Izy izay mbola iankofako sy topoko ary nandaniako ny taonako maro taty no le Zavy fa no ianao ahoana. efa tsara toerana pastera rehefa tompony afaka mandidy ty vatana miseho aminao ty ka aza dia misahirana ny amiko ianao tsy mbola manana fanindrinana ho toanareo akory zay fiany setrasetra sy mikatsaka izay tombotsoany avy. Ato afaka mamita ny valifatiko. Valifaty? Sy zao vao mazava amiko ry tsisy sy marina ka tsy avelako irona amin'izany hevidratsy zany ianao Ny fitiavana ny valifaty tsara indrindra ho soratra masina. Aminareo? Fa aminay kosa dia mila takiana ny sandan'ny ainana latsaka indrindra raha tsy nisy fahadisolona ny vonoana akory. Izay nenay ka avelao hanao an'izany fa aza asiana hery manaka anaty anatotosan'ny fikasako. Tsy tsisy ny ianao amiko. Ny sehoana ho tena nofo anam-panahy no ikirizako fatratra ety ka namelako an'izao rehetra izao sy izay manodidina. Hiezaka ao amin'izany tanjona izany Haiko izany ka ary izany indrindra no mbola erovako anao enoeno rehefa misy loza mitady hiampatra aminao mba ho valisoany amin'ny fiheveranao any anton'izany ary tsy ilako takalo fa safidiko manokana. Za aloha zao no nanolo tena navitra anao dia avelao hiady mba ho anao Tsy pastera, ny sandan'ny ain'izay ny fofoina dia tsy maintsy fototra amin'izay nanao an'izany. Fa hoaizy ianao? Zay vao mazava amiko iny biby iny sy izay ao anatiny. Misaotra ny tompo aloha fa efa misy teboka goavana entiko miady zay. Tsy maintsy avotana izy fa tsy avela onina ao anaty biby zany Tsy ao sahaza azy fa ny nofo. Nofo iteran'ny fanahy ka halalany tsara sy ny ratsy. Hiady ho azy Ilay zanako ry avitra lasa izy Mazava ho azy fa nalainy kakiraimbelo izy tamintsika nikaroko aprofony nanamarinana ny zavatra nataontsika ho azy iny. Ny fiverenantsika tato an-trano dia efa trano pampangona tsy nisy any mirana antsony ny tazantsika. Avitra veritsika Tsy amela ny zanako viravirainy zao fanahy rehetra zao kosa ka. Tsapako zao ny takano nanolorantsika tena nompo fanahy maloto ry antsa. Meny sika saingy setrasetrainy indray taona maro aty aoriana. Tsy maintsy hanohatra an'izany kosa fa tsy rariny kosa zao Ka iza zany nitadiavana ny mirana amin'ity andro alina ity Alehany andavan-dosoka aloha kiaky. Ary atao ny fomba rehetra ahitana an'izay nametrahana ny mirana ry antsa. Dia ahoana? Dia efa misikina heritsaina fa hiady amin'ny fanahy izay notompontsika ihany tsika Avitra sao dia mba fanampahan-kevitra natatezerana fotsiny ihany ny ianao ka vao mainka hitera-doza indray Tsy ry antsa.
raha mbola iodikodina hitady vahaolana gauche droitsika dia ho faty foana mirana zanantsika vavy tokana. Ka ahoana ary? Eo am-pandrasana mahita ny atiny. Tsy mahazo manary minitra na dia anankiray intsony ary tsika hanavotana ny zaza iny. Ka vita inona amin'ity andro alina nefa tsika e, ha? Amin'izay indray mbola nohatra ny fanahy izay nitompona hatramin'izay. Averiko aminao foana fa tsy mahazo manary minitra intsony tsika. Mety hitera-doza mantsy izany. Aleko izany maty anady mba ho fahaveloman'ilay sombiny haiko efa niriko hatramin'ny ely. Mijanona andreo ianao raha misalasala na tsy tapa-kevitra. Aleo izany ho andeha hitady an-janako. Hijanona ninona miaraka mitibitiby eto fotsiny a. Aleo miara-mandeha dia miara-mioty an'izay vokany eo avy eo. Efa akaiky an-dava-dozoka ka mivonona amin'izay ary ianao hiatrika an'izay mitsangana io alina e. Tia milalanao fa efa niotraka ilay andro rehany iny ihany. Tena koditra ny azo zava-misy zao mihitsy afa. Tena tsy ataoko maso ny avitra ka. Tsy mba naboziko mbola ato mangotraka ohatran'izao ny oto ny fiainanay. Taoriana azonay taranaka. Indrisy. Mandsoa amin'ny lalina ary bisia sira tena hitsapany fahavinirako marina. Oay, zay le feo akaiky. Voay ny zanako ilay fanahany fitakitifa efa nisoronao taminay dia ny anankiray dia mbola sifaranao koa ny sisavely eto anivinay a. Ataonao fanahafaly ahy moa na nirenao andatsaka ny ain-janako ka na nimpiazy anaraka ny rian-drano tamin'izany. Tsy faly alahy dia nitady ny fomba hanafenana azy tsy ho hitako. Dia mbola sahala koa ny miezaka manafina ny zazavelona. Aza manodikodin-dresaka amiko ela fa miseho vatana efa natika amiko eto e. Dia aiza nasiany lamirana azy anakay. Kiaka! Mba miangavy re. Aleo mba ho anay mandrakizay kosa ny zanakavy taminao fa aza dia sy farana sahady ny fedananay re. Elona tsara izany tolokom-badiny lazany. Zanakavy tamiko. Reny no atao hoe anjara tsy miolaka fa modinao ny zampiana rambony fotsiny rangaha. Fanafy ny fitaka raha ianao. Mba ho hitako kely hoe zany vavabeny lazany. Tsy mbola fantatry alahy foana ny heriko izay monina tandava-dozoka ny dia aty amin'ny toerana misy ahy mihitsy alana miantsy ady amiko. Ahita amin'ny fahatezerako io lafa mahatatesary. Efa vonina misotrona leko maty aho raha izay no iainany zanako ampiadanana amin'izay e. Atao izay ataonao amiko fa avy-tsorokato ny zanako. Oay, tandreo fa misy zavatra mainty be mipotra tamiko reny. Iavitra, jereo fa feno vetivety teo ny rindrin'ilay losika ange. Sady mamoaka rasy fofona. Mainy be nge izany e. Fa fofona iny izany e. Inona daholo ary reto araka miendrika karandohan'olona miteraka ny rindrinreto. Mitsapa ny heriko lisany ka dia apahitako tsara. Rehefa tsy fanaraka ihany fa miseho azo ny fetsy dia ndraso. Atoloko amin'ny fandringanana amin'ny fananana rehetra avy amiko aloha. Andefa ny arety mandringana amin'ny alalan'ny rivotra zao amon'ny omby sy ny akomam-borona ny reharehavanareo. Foa! Tsy raharahako izany fa ny zanako ao voaka rangaha. Dia miseho koa elahy vatana hiatrika fa aza kanosy e. Fa biby ity. Tinda le biby lava hitao tamin'izany marina. Fa inona no ifandraisana amin'ity an-dava-dozoka ity? Ny fantatro aloha izao dia ohatran'ireny hoe nanavitra anay ireny izy. Tena saika maty tery tato izay raha tsy izy no trongo mafy ka nampisaraka ny an-daniny no tamin'ny rindrina. Nikorotana tanteraka ilay rindrina saika naniranay ary tsy hita niaraka tamin'izay ihany koa ilay aroka karandoha be dia be teo. Aika mbola ity biby tsisy fotony ity ihany e. Tsy anjaranao velively no manantanteraka ny fitakiana ny ainalatsaka ary le fanafototry ny azy ity a. Zany manana soa amin'izany ka hamongotra anareo sy izay mety ho firongonareo. Rerasako
Tele biby sazay reto feona tovavy kely zavainoko azy zany. Tena tsy mbola nahita ohatran'ity hatramin'izay eniko ka dia inona koa zany tiany amarana le teliny teo. Tsy azoko mihitsy hoe inona zany mampifamalin'ity biby ity sikaiky. Tamin'ny fotoana nahitako azy ity nefa dia nieritreritra fa biby mifandray tendro amin'ny kiaky any izy. Be vokiantsany nahitako azy nanapa-dalana nahita tao anatin'ity andava-tozoko ity. Tamin'ny fotoana nandehananay ny permiran-da tena tapiteny vohatra indray nahitako azy. Tsara zaly nitaraina tato am-poko raha nahita azy mba handraisany any zaza mba tsy ho faty. Amongo tsa hoe hitsapa vy mamay. Raha tsapanao ny asin'ny atao hoe tsy misy tsiny dia halala idifiny tsiny ianao hoe saingy nohony tsy fahafantaranao dia tonga mampirisiana hafa azy ianao iray tendro aminao isanginy atao hoe tsiny. Dia mihevitra nareo sy ny filaminana vetivetinareo fa anareo izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Nitody ny ainany foinao anefa tsy ho velona ho raraka foan'izany fa mbola eny izy sy ny heriny. Ka eto aparo amiko amin'izay ary hoe ny mahafana masika anao fa vonony fanandrina aminao ny aty e. Dia ho reraka hitsangatsangana sy ampidera ranomasomena momba andela mitsangatsanga eo ianao e. Anenjika fanahy tsy maintsy vitako ny fanasasinan'izay nivadika tamiko na dia zahanao sakanana azy zany. Tsy fantatro marina hoe izy zany kiakiran'ireny zany io. Avelo foana aminao fa raha mbola eto dia tsy misy fomba hahafahanao hisalovana ny tokony ataoko izany mihitsy e. Tsy ny fivadiam-pitokisana taminao akory ninona raha mitaha amin'ny aiko ny fofoina fahazaza. Zao famalina fa ianao mandehana monina any amin'ny faria fofonenanao any. Mandehana mandehana anio dia ora vako tsy misy indra fo andava-dozoka sy ny tontolony fa indrindra ny fanahy miasa ho aminy. Ho aiza hony ty izy io. Tianao ny levona mandrakizay araka amin'ireo ato. Mamotaka tanteraka ny toerana ato marina fa taratra mitsakotsaka tsy kelikely any reto sisa tsy mitsaka amin'ity lozoko ty. Me mafana ianaka ny famalina eo amin'ny fanahany piaka sy le biby. Mila tsy azo iainana tsony ato zany marina. Aina ny fofona vazaza hony. Tena tsy azoko fa malahelo ny mirandalina sainy kiako ny vonona ve ary zany ty biby ty sa ahoana zany resany zany. Ary toa manakaiky sy mandinika tsara ny ty biby ty zany. Oka re aza vonoiny zay fa inona ny fahotanay e. Kiasika ny vatako ny vatan'le biby zany marina mafy. Andray tena matahotra. Mama aleo ekipo maso tena tsy tena misy fofonaina malalina ny afahafo zany. Reko fanakasy fahaforoko zany. Dia sanatry veka. Ity azo antanako ity ny voamasina ho toy ilay teny Mosesy izay nahatonga ny vatolampo hiboiboka aloha rano. Le nampisaraka ny ranomasina mena ka tonga tany maina azo nandehanana ary mbola nampikatona ny ranomasina indray avy eo ka nahafaty ny miaramila tsy hita isa. Ity no anroko ny fanahy mpamitaka ampifeh ka ianko fan'ireo marefo sainana. Aizy ianao ry Jehovah tompony maro ilay manana hery mihoatra noho ny hery rehetra. Asa ho tahaka ny tamin'ny andro ny Eli-paminany teo mason'ny mpaminany Baala ny voninahitra ka nandatsahana ho afo tamin'ny kitay tamin'izany
rehefa niantso anao Eli. Tena avy tampoka ny orana. Manana ny fiasany Andriamanitra ka aleo aneo ny herina. Oay, tena niotsaka be ry tany ambany ry izany marina. Nisy lavaka be angamba zany tao matoa niotsaka be toy io a. Le orana koa tena mivatravatra be tsisy toy izany. Mino aho fa anio dia anio no ahitako ny valon'ny fitalahoako tamin'ny paharetana ka nitolomako tamin'i Jehovah Andriamanitra. Lefy ny heriko tsy mifanjakako rehetra. Misy hery manaka anaty tsy havita ninona nikala bibidy fahavalo iny. Misy mandoro sy ny tontoloko, andava-dozoka sy ny tontoloko. Resy aho e. Misy zavatra midoboka mafy indray zany. Sady misy eto mainty manjo lofotra be mipololotra avy any ambany an'izany a. Mahazavo zao fa nisy zavatra tsy normalina mihitsy zany tao. Tena mameno tontolo vetivety teo zany setroka mainty nivoaka avy tao ambany tao zany a. Oay, za ve ny manao tazan-davitra sa masoko mijembon'ny orana? Fa toa ohatry ny mihevitrevitra be sy misy zavatra miboboka izany eo amin'ilay tany niotsaka teo. Tena tsy mandainga ny fijeriko ka. Andriamanitra, fa inona ty? Biby? Le biby goavam-be ve ty mipoitra tampoka avy tao ty? Tsy hita tsara koa fa rakotra fotaka be ny vatan'iray manontolo. Ary inona ty zavatra iorongoronany avy amin'ity? Tena ohatrany hoe misy zavatra feheziny amin'ny vatany mihitsy ireo ka. Hitako tsara ihany na dia somary avoavo azy ty tendrombohitra misy aty. Mitsangana be le biby. Ary iny fa mandalo amin'ilay rindrano mikorina amin'ilay tendrombohitra. Io angamba izy zany amin'ilay fotaka be mandrakotra azo io. Tena le biby lava goavana be mihitsy ty e. Mahaliana koa zao dia hoe inona le zavatra feheziny sady tsy avotsiny amin'ny vatany iny mihitsy. Tena mahaliana ny hijery hoe inona ireo. Fato olona? Gaga ianao e. Faton'olona lasy vavy? Fa ahoana zao e? Izy reto nisetrasetrainao reto? Tsy faton'olona ireo ka mbola velona soma tsara satria mbola mila azy velona hitakiko ny sandan'ny haiko ny fofoiny. Ory zatovavy a, mila miala amin'io vatana misy anao io anao dia miverina manofanao fa tsy sazo anao io. Inona tsara? Zany ho ahy e, mila miezaka mandositra amin'io vatana io anao fa tsy io mahatsara anao. Aza mirediredy pastera. Efa mahazatra ty vatako ty dia aleo aho ato mandrakizay. Mikisana ianao amelomana nyreto miseho ray aman-dreniko reto. Fa mikisana ho aho aloha ianao. Fa ho fatin'ny orana eto anareo e. Eo aloha nareo fa hijery zavatra vetivety aho. Mila hitany sy fantany manko ny tantara rehetra izay mbola niafina tamin'ny hatr'izay. tsy azoko mihitsy. Fa haka inona ianao dia Zay aloha fa lasa. tena lasa indray le biby. Dia inona sa iza no alainy any izany e? Mazava ny fahatakaraoko ara-panahy aloha fa
olombelona ihany izy iny fa saingy nonona tao anatin'ny biby fotsiny. Mila manavitra sy manao ny ezaka rehetra hialany amin'iny vatana tsy sahaza azy iny afa mampalahelo ilay tovovavy. Ary reto olo reto andraso hoe marina mafy tsy rahalahy avitra sy madamy antsy reto. Izay vao tena madio tanteraky ny orana ny endriny dia hita tsara. Andriamanitro, fa ahoana ary izao e? Inona no nataony tao ambany tao ary inona no ifandraisany amin'iny biby goavana iny? Tena misy zavatra mbola mila alalinina tsara amin'izao trango izao a. Aleo aloha izahana velomaingana reto fa mbola mitebo tsara ny fony. Mety mba hisy zavatra azony reto ampahafantarina na dia kely fotsiny aza raha velonaina soamantsara reto. Lohako. Tsy matinao zany ary kaka. Za androany no mono anao. Tena mbola tsy ao tsara izy zany. Mahatsiaro fotsiny ny fansainy mbola tsy miverina amin'ny ara-dalàna mihitsy. Sepotra. Totoratsika ry antsa. Androany vao tena ho faty. Tsy maty zany ianao raha lahavitra. Mbola velona soamantsara ianao io zao. Fa izy zany miaramila ny koa. Tsia, zavonao nafanjanako avela hoe miangavy ary tompoko. Raha lahavitra, za ihany ty i pastera Vonjy. Maninona tsara? Fa pastera Vonjy ahoana moa fa tsy azoko. Tsy lava volombava ohatran'izao mihitsy izy fa aza dia misandoka ohatran'io ianao a. Ary Iantsa mivadiko. Iantsa! Fa izy tsika zany avitra. Avitra, efa maty ve tsika zany? Sa tsy betery ty manoloana antsika ty? Mivadiko marina. Tena mbola tsy matsika ary malala. Fa ny zanatsika imirana aiza ny zanatsika ry antsa. Mirana? Ny zanako iavitra matotry ny tany any zay. Andray zay tokoa voatsaroko. Niotsaka daholo ny toerana teo an-dava-dosoka dia nofezan'ilay bibilava zay ary tsy nahatsiaro tena tsy nitahorinan'izay. Dia ahoana zany natava voaka velolanay fa tsy tototra tao. Ary mirana andrekiako io. Tena mety tarakeo zany zay zanako zay. Mirana! Fa ahoana ry avitra? Andray ty sanatry veka. Tena tsy avy totsony akory ny zanako ry antsa. Tototany amin'ilay toerana nitondrany kakazy ilay zanatsika. Andray kosa e. Tsy rariny kosa zany e. Tena tsy ekeko raha zaza tsy misy tsinino no maty noho ny zavatra tsy fantatra antony akory e. Fa zany volohina fananatsiny io. Fa tao le biby lava be indray ty. Tsy vanina. Matesany ianao ry le miaramila ny fitako ty Vinitra dia vinitra mijery any antsa le biby be marina. Tena tezitra mafy angamba izy zany. Za indray ny tsy vanina. Andriamanitro, fa tao olona izy ty natsipinao ty? Ny zanako Mirana. Andray, Tena imirana ty netin'le biby sy natsipiny eto anoloanay ty. Andray,
Fa ahoana azy zao e? Mirana, Inona marina ny tianyty biby ty atongavana? ay ka mbola ianao ihany zany nakanjanako akeriny tao an-trano ry le biby tsy manotoso ty. Sa averinao fa tsy ho hitako ny fomba hamononanao raha sanatria ka nisy nahazo anjanako tokana io tany hoany. Efa ely nareo no nahita fomba aminona ka saingy tsy tanterakareo zany satria mbola teo ty biby lazainareo tsy manotoso ty nanavitra ny aiko. Raha lahy avitra sy madamy antsa, laza ho any tena marina. I Mirana rery ve zanakareo sa nisy akoatra azy? Pastera? Fa tena pastera vonjy tokoa ve ianao malalana ity? Izy indrindra ty rahalahy. Saingy rariny loatra raha ho izao sisa satria ampolo taona no nitokanako monina mba hanavotako anareo sy izay momba anareo. Laza ho amin'ny marina rehetra momba anareo fa aza misy afenina mora andraisana fanapahan-kevitra e. Pastera, dia ahoana ty biby ty e? Inona ny fandraisany aminao? Miangavy anao loritra tovavy aleo mba ilazany zava-misy marina ny ainana izy ireo. Tena efa lasa dala tanteraka mihitsy angamba ty pastery ty na nivadihan'ny baiboliny ka zatovaviny. Io biby lava be io zany ny zatovavy aminy. Ka lazao ainga ana raha lahavitra. Zao ary ka ianao tsara e. Dia izay ny marina rehetra pastera. Tena narenenako foana ny tsy nanaraka ny toro lalana nomenao. Ese, inona tsony koa moa no azony atao amin'izany eo na antatsa-dranomaso ray barika eo azy ianao e. Hilipa aminany anga izy sa mesiko ahavitanao fahagagana ampiverina indray an'izany rehetrarehetra zany. Dada, neny, Miranda. Oay, ny zanako. Na tsy aro ihany Mirana ry avitra. Velona ihany ny zanantsika saika amin'ny von'olon'ilay biby tsy vaniny io. Mirana, tsy naninona ve ianao? Miranda, ndravaviko. Iza ndravaviko. Ndray, fa tamin'ny fomba ahoana moa zany ny nahalalany Mirana fa manana rahavavy izy ary Miranda no anarany. Sa ve efa nahatsiaro tena izy tamin'ny avitra ny tantarany lasanay teo fa mody maty fotsiny. Neny Miranda, aiza izy? Mirana, aza mirediredy ohatrany io moa ki fa tan'izao ny saina mba hiverin'aingana ny herindria. Malahelo ange dada sy neny raha misy mahazo andria eto e. Tsy ndravaviko ny tadiaviko fa tsy nareo ka Miranda. Io ndray fa mibantsina tsara ny Mirana le biby lava sady amin'ny endrika malefaka toa hoe malahelo zany. Tsy dikevitra zany fa navotan'ity biby ty le Miranda akambana taminy raha natsipon'ireo ray aman-dreny tety tamin'izany fotoana zany ary dia manjary lasa fonena n'ilay zaza hatramin'izay ty vatana biby ty. Dia io izy miresaka tahaka ny tovavy io. Lalana zany Miranda, tena ndridiko ve io? Mirana, fa ino zany zavatra lazainao zany? Marina ny teniny raha lahavitra. Io tokoa ny rahavaviny le saika novonoanareo saingy nitoetra amin'ny vatan'io bibiko avam-be io izy. Pastera, amin'ny fomba ahoana moa no inoko an'izany? Aza dalainao tsony ny saiko fa efa tena reraka sy trotraka tanteraka. Ny anao koa moa olona efa andalam-pahadalana rehetra riny dia inoteniko. Na zay lazainy aza tsy misy lohany tsy hita vodiny fa misavoritaka ohatra ny paoziny ihany. Zany marina ka tsy maintsy lazaina na inonareo na tsy e. Io le Miranda zanakareo iray nokasainareo vonoana satria zany ny baiko ny Andriamanitrareo. Pastera, fa inona nefa mahatonga anao miteniteny foana ohatran'izany? Efa reny nambarako anao teo reny ny marina rehetra. Ko Miranda izanay ny tadiavinao eto androany? Raha lahavitra. Inona zany le zavatra nanapaka tampoka ka nanaitra anareo mivady tamin'ny fotoana nanipazanareo an'ilay zaza araka ny tantarainareo teo e. Fantatrareo ve? Zavatra toy ny tselatra ray monjany nandalo sady tampoka ka tsy hitanay izay tena marina mahakasika azy. Mazava zany fa nohen'olon'le biby ny fitolokonao tamin'izany ka nanavotany zazakely tsy ho faty
adala ny tantarangano marina pastera nefa minomino foana. Asakasakareo sisa fa ny fahavalo voalohany zay efa ravako dia izay fanapahan-kevitra reo sisa ny ambiny. Efa milaza marina rehetra ka mihinonareo tsara, tsy mihinonareo afaka didy a. Dada misaotra anao aho tamin'ny fanavotanao ny aiko. Raha tsy nitoloko noho ny amiko manko ianao lasa sorona ho an'ny fanahy ratsy ohatr'izay ny vatako tsisitsiny. Haiko niezaka be vitanao aho tamin'ny tantara rehetra reko teo. Tsapako foana koa ny faneninanao sy ny fahatsiarovanao aho taorian'izany ny fofonareo ny haiko izany. Teny foana nanjoy anareo ary niezaka nanavitra ny rahavaviko izay saika lasa sorona noho ny fahatezeran'ilay fanantom-ponareo satria tsy tonga tany amin'ny araky ny eritreriny aho. Izay no nakako ny mirana rahavaviko sady kambana amiko satria haiko tsara ny fanahy maloto ny tompoinareo iny fa tsy hitsitsy anareo amin'izay mety ho fanapahan-keviny. Miranda? Tsy mino aka. Oviana mantany mono nisy tranga ohatran'izany. Izany no marina ry dada. Izy nitondra nandositra amin'ny fahatezeran'ilay fanantom-ponareo. Raha tsy izy azy dia efa tsy nahita atsononareo. Miranda, ny zanako aka dia ho biby kosa ve? Vatana ny ramonenana fotsiny biby fa tsy io akory le tena zanakareo ka. Pastera, fa nahoana tsy ambarateloko ny borahanao amin'izao olona rehetra izao? Satria averiko foana fa tsy sahazanao io toeran'io. Mila mivoaka tao ianao ary miverina manofo anao. Izay indray no adiko faharoa ka tsy hamelako raha tsy tratrako. Miranda, mba miverena moakio no voatranay indria. Fa fidony ho ahy moa izao. Fa satria efa tonga ny fotoana andraisanareo ny sandan'ny aiko. Dia ho avy asan'ny sikako hamongotra an'izay rehetra ny ray petrapetra tamin'izany. Madamy Antsa, tandremo fa manantona anao sady romotra be le biby a. Antsa, tandremo. Fonjeo aho fa mididina ny vatako sady manery aho tsy ahazo aina le biby ry zareo a. Septra. Avelo moky izy ry Miranda. Mandidy andria. Aza finoana izy fa raha tsy izy tsy nahita masoandro ndry. Nahita masoandro? Naleo koa za tsy arakory raha toa ka vatany vao niseho masoandro dia ny fofona ny aiko e. Tena mitsangana misikany eo amin'ny Madamy Antsa marina le biby sady mifehy ny vatany. Io ambony lohany io ary miomany anandrapaka azy. Tsy a? Neny! Antsa! Ndray kosa. Neny a. Tsy kosa. Neny. Fa nahoana kosa ry Miranda? Reninao ane io e. Antsa. Ka aizany raha mandrika mahatsirafina marina. Zany raha nanana n'ity biby ty antra kely akory fa avy dia indray mandrapa ny lohan'ny Madamy Antsa. Andriamanitro. Antsa. Inona ary ty zavatra hitako ty? Zany raha misy azo atao fa tena segondra fitsimonja dia efa tapany lohan'le olona. Kay, tena tsy mahatehijery marina ka. Izy mianaka reto mitoloko tsy misy ohatr'izany mijery ny vatan'le ramatoa valapatra amin'ny tany. Le biby kosa mbola mikesokesoka le loha eny ambavany ihany. Maharikoriko. Tsy kose. Pastera. Ny vadiko e. Ataovy hoe manofy a pastera fa tsisy marina izao zavatra hita amin'ny masoko izao a. Antsa. Tena tsy rariny e. Mitony ihany aloha raha lavitra. Tsy nofy akory izao fa tena sandanaina tokoa. Dada,
andre mifamanatona anao indray izy a dada afaka izay ny atezerako amin'ny ampahany na tokony hitsetra azy ary dia mahay vava sy manambany ny hafa loatra izy. aza manantona ianao tsy hoa fona e tena mihodidina vatany dada andray ilay biby marina. Andriamanitra miranda ho okizay kia tsy maintsy hitaky ny sandan'ny aina latsaka sy adininao angano tolokony sy ny alahelony ianao, adininao ny fanavotany ianao, mamitao ampony ianao ry Miranda, aza-parina amintsony ny atezeranao e. tsy pastera avela ho izy analany folo raha izay no asambatra azy. aleo koa ho fatoetra-ambadika fa tsy maninona izany. raha io fona tamin'ny adalako rehetra sy niviliko lalana ka nandozako anao efa tao anatin'ny fahalalana saingy nininikipy sy niverina ny raparapa tao anatin'ny fahajabana indray. ekeko fa zao ny vokany saingy mba avelao ny fahotako dia raisy eo aminao ny fanahiko. pastera ina ny atao fa efa mitsangana manandrifo ny lohany dada indray izy. Pafontsy eo moa e akipio masonao anaka, aza mijery azy fa tsy ho zakanao na hity izay miseho eo. efa zany reako misafosafo ny lohako zany ny fofonay. Tsia dada efa taitra mafy aika mba noenony ihany ny feo amin'ny feritreretany. dada tiako zanako tsako ny namono anao ry dada satria haiko tsara ny fitiavanao amangina tany am-ponao tany saingy tsy nahafahanao nanoatra ny sakana teo anoloanao. dada mandehana mody dia karakarao tsara io raha vaviko fa mangy anareo matetika. mialatsiny fa ny amineny tena tsy vitako ny nanindry fo taminy noho ny taritana anao tamin'ny lalan-dratsy tsy ny salasalany akory nandatsaka aneko tamin'izany. eto mody ny vatany dia lefenao pasandrasana. aza manafa tsy tezitra aminao tsony misaotra pastera tamin'ny fanampiana ho anandre sy ny fahavalony ombonana. Miranda fa hoaizy ianao e tsy efa namela ho velona ihany ianao dia tsy maintsy avotako koa mba hiala tao amin'io biby io. milanao zanako miverina ho toy ny nofo mba honena ny fanahy. pastera inona ny tokony atao hiverena n'le zanako amiko indray e. avelao aloha izy ry andeha andao sika telo mianaka hiataka kely hoe tsy dia hivavaka hitalao famelan-keloka amin'le pahary dia avelao izy no hibitsika mangina ny tsirairay amin'izay tokony atao. eny ary vita izay ny fandevenana ny madamy antsa ka mizaha mampiarina ny fiainana tsikelikely amin'izay ry izy mianaka. za koa eto foana ho namanareo e. dia misaotra anao hatrany pastera manohana anay hatramin'ny farany. tsy voavalinay ny nataonao anay. ory zareo iny Miranda? aiza iny eny tokoa Miranda manaony ianao tao tsy mamaly ianao fa misy inona. anio dia hanome safidy malalaka anareo ary zareo aseho ihany tena fatra ny fitiavanareo dia avoaitato dia aleo andreo akaiky ny neny. Miranda fa ino tena zaindry tsy efa izany ve moa ny kirizanareo fatratra dia ny mba hiverena koa nofindray. eny tokoa saingy anao velona hiaraka hireare aminay ny tianay fa tsy anao andreo anilandreninao zany. tsy izay tianareo anefa ny atao fa mila misafidinareo na za velanareo ato dia hitohy aina amin'ny fiaina amin'ny biby izay nahaza ampolo taonany
na za avoakanareo ato dia ho sambatra ny fanahiko ary andreo anilan'iny a. Tena tsy maintsy misafidy izany nareo ry izy mianaka. Raha ho tafavoaka tokoa izy dia inoko fa tsy ho vatan'olombelona ara-dalana tsony no hivoaka eto. Mazava ho azy fa tsy mahazaka ny tontolontsika ety intsony izy ka izay no mahatonga azy miteny an'izany. dia ahoana izany pastera? Efa nisafidy nivoaka tato ary dada. Raha tena tia anareo dia ataovy izay fomba hahafaty an'ity biby mitondra aty. Mety ho satro izany saingy miangavy ny herim-ponareo i Krisy fa vitanareo izany. Ao aorian'izay dia alohan'ny hivoaka ao aminy ary aza androtsahana ranomasina dia kely akory aza fa atero aingana eo anilan'ny neny ny vatako. Izany ny fifaliako sy asambarako raha sitrakareo. Miranda, tsy ho sarotra kosa veka izany a. Aiza ny ahavitana ian'izany zavatra lazaindry izany? Rehefa ataonareo ampitiavana izany dia ho vitanareo foana. Efa vitako ny voatoko ka omeo iray segondra vitsy monja iainako amin'ny mahanofo ahy dia hikipy ny masoko ary tsy fo intsony. Dada, vitanareo izany. Tsy afaka hiaina sambatra mihitsy ato ary mazava ho azy fa ho toy ny fatim-biby rehetra rehefa tonga ny fetrandro ka ho faty ty vatana mitondra aty. Tena izay ve ny safidinao ry Miranda? Eny pastera, matoky anao aho fa tsy hamela azy mianaka hiady rery manoloana an'izany. Fantatro tsara raha ianao sy ny eray ao anatinao ka arao vavaka izany rehetra izany. Ny finoana tan'izao fa vitanareo io Efa hiala tsy hananjo amin'ity biby ty tsony aho fa hiverina amin'ny maha izy azy izy. Dada, avoty aho fa zavela olo ato. Asehoe fa tena tia anareo. Miandranareo ato ah. Eny ary zanako. Mandana malaky maka petrola ao an-trano ianao raha misy ao Mirana dia ento aty aingana. Aingana ianao a? Vetivety ary. Tandreny fa tena miverina ho tena biby marina ane ty izany pastery. Efa tsy Miranda tsony no mitondra ny vatany. Aza dia manakaiky be azy aloha ianao fa mihemora. Efa iny koa Mirana sy ny petrola amin'ny bidon. Misy briquet angahany aminao? Andraso, ity misy avy nandorako fako teo. Raha isoaingana raha lahy le petrola dia atondray aminy fa efa tena mihemasika ane izy izany. Malaky ianao. Tiry dada, aingana fa efa manatona anao izy. Zay fa efa feno lohany. Ary faso amin'izay eny aminy ny fako nidoranao iny pastera. Iny ary tatazo ny anjaranao dia avy alao no fivoaka tao aminao Io fa mirehatra ny lohany zareo a. Tandremo fa mbola mitady anatona ihany izany na dia efa feno afo aza ny lohany a. Tsy mahakaiza tsony io fa efa kely sisa ny heriny. Hitanareo fa izay dia nidaraboka. Kely sisa ny aina ao anatin'io. Ary andraso ary ho velesiko mafy amin'ity zarana angaty amin'izay ny vatany ray manontolo. Amin'izao izy efa mirehatra ao ny lohany. Voatao ny zanako fa tsy saza ho nenany ianao. Alefa foana raha lahavitra fa efa manomboka mitady ioka andora izany paoziny izany a. Kapoy mafy dada fa efa kely sisa ny heriny a. Alefa o. Efa tena manao an'izay faraheriko a. Zay. Io fa nalohany Miranda. Andraiky zanako. Zao ve ny paozinao ny loha efa hita ihany hoe lehibe fa ny vatana mitsotra sady vandambandatra hafahafa be izany. Tena mampalahelo saingy efa nanafatra moa ianao mba tsy andatsahanay ranomasy dia anendry voa. Mampatahotra be ny mijery azy. Dia tena zao tokoa ve? Nefa mora vava ny teny ty dia tsy maintsy karakarainy. Aleo atao izay zavatra nafarany raha zaho foana nahasambatra azy. Avy amin'izay ary izy mianaka hibata azy dia atao izay tokony atao fa mandeha ny fotoana. Sady ohatrany mbola metsika kely ane izy izany Eno a. Dada, sotra. Zay vao tena vitany aminy. Iny zany le segondra ny aina ny teto amin'ny tontolontsika ary zareo a. Ao akizanako fa ho karakaraina tsara ianao dia aterina iny akaiky ny neny a. Rehefa izay no sambatra anao dia ho tanterahanay. Mandriam-piadanana Miranda. Ny farana teo Miranda Andavadozoka na sandanaina.
nosoratany Rakotoary Malalina Tokomamy Aina na Natiorako FT. Novelominy Saloy, Ony mihaja ny Rina, Anjary Liva, niaraka tamin'ny Arliva ny Rina Rochelle, ary Tahina Nantenaina. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanantotosa.